Hamoron'ny fo madio aho Andriamanitra ary avozy olona marina amin'ny fanahy ato anatiko. Aza manazy ahiala eo anatrehanao ary aza manesitra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toan'ny fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho ary ny mpanota ampiverenina aminao. Vonjeo ho afaka mivalindra aho Andriamanitra, Andriamanitra ny famonjenahay. Iobo ny fahamarinanao ny vavako, Tompo, sokafo ny molotro dia hanambara ny fiderananao ny vavako. Hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra ray anay izay any an-danitra, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay, misaotra anao ny fitahinao rehetra izay narotsaka ao taminay nandritra ny herinandro iny. Mbola natratra amin'izao sabata izao indray izay ary mitsahatra malonanao amin'izao fotoana izao na aiza misy anay Andriamanitra dia te hatsapa ny fanatrehanao izahay androany. Mety izy Andriamanitra andefa ny fanahinao masina hanemika anay mba ho sabata feno fifaliana ao anay ny androany, ho sabata feno fitsaharana hanadinonay ny mety olana sy rehaka izao tontolo izao izay mety mameno ny sainay tamin'ny herinandro iny ka tsara fiadanana ane izahay androany. Mety izy Andriamanitra hiaraka aminay eto dia efa apetraka aminao ny izao programme izao Andriamanitra mba ho feno ny fitantananao, mba ho sitraponao rery ihany ny zavatra izay eo ataonay mandritra n'ity sabata ity ary ho feno fanahinao izay tsirairay avy. Tononay sirina amin'anaranao izany vavaka izany, misaotra Jesosy eo, amen. Mbola faly izahay mitsidika ny tokantranonao amin'ity sabata ity. Miarantsika malala moa amin'izao fotoana izao fa vitsy dia vitsy ireo trano fiangonana misokatra maneran-tany noho ny anton'ilay valan'aretina coronavirus. Koa izany indrindra no anasainay anao anio hiaraka aminay ao anatin'ny ity fandaharany fanompoako vavahana ity. Hiaraka hihira isika, hiaraka hivavaka ary hiaino ny tenin'Andriamanitra. Satria izao manko ny voalaza ao Matteo 7:20 fa na aiza no hiangonana roa na telo amin'ny anarako dia eo afoany ao. Ndahoary. Fa tsara avokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra ary anisan'izany izao sy anao. Koa izany indrindra no anasaiko anao amin'ity anio ity mba hiaraka hidera anazy amin'ny alalan'ny fanaovana ny hira saotra no atolotra anao iraika. Ny hira laharana 730. Saotra atolotra anao rerirako rehefa namonjy ny aiko ianao sy nalazava tokoa anisako ka nanovay o mpandovanao fitiavana re avy amindray famindram-pobe no afatra torinindray tena tsy takatry ny saiko loatra zany fitianam-pidinanao uninati anatiko panota tena tsy mendrika itoeranao fitiavana re avy amindray famindram-pobe no afatra torinindray. Je vous invite maintenant à nous joindre pour la prière. Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné encore ce moyen ce matin pour pouvoir t'adorer, te glorifier à travers la vidéo. Je te remercie Seigneur pour tout l'amour que tu nous donnes, pour la paix et la sérénité que tu nous donnes aussi chaque jour. J'aimerais Seigneur te prier particulièrement pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui sont seules ou toutes les personnes qui ont des problèmes personnels. Que tu puisses Seigneur être près de chacun d'entre eux. Regarde Seigneur leur situation et tu puisses agir sur celle-ci.
J'aimerais, Seigneur, également te demander une prière pour tous les enfants qui nous regardent ou pas. Que tu puisses, Seigneur, donner la foi, qu'ils puissent grandir dans la foi tous les jours de leur vie, malgré cette situation. Si nous allons recevoir ta parole à travers la prédication après, que nous puissions, Seigneur, être dignes de la recevoir et qu'il puisse toucher chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous invite à louer notre Seigneur à travers ce prochain chant qui s'intitule « Je t'aime, Seigneur ». C'est un chant qui parle de l'amour qu'on a envers notre Dieu, qu'on peut compter sur lui, peu importe les circonstances, peu importe ce que l'on fait malgré nos erreurs et nos fautes. Donc je vous invite à louer notre Seigneur. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Ao anatin'ity fizarana manaraka ity indray no anasaiko anao sy ny ankohona anao hanomana ny fanompom-pivavahana manokana dia mahakasika ny fanologan-teny izany. Sehatra maro eo amin'ny fiainam-panompoana ny maha-kristianina antsika no azo atao mba hanavaozana ary indrindra hanohanana ny asan'Andriamanitra. Mety amin'ny alalan'ny vola izany, mety amin'ny alalan'ny talenta ihany koa, mety amin'ny alalan'ny asa atao, na ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka. Fa ny tena zavatra lehibe indrindra dia ny fanoloran-tenantsika manontolo, isika tsirairay avy ary ny ankizy, eny fa na ny lehibe, mba ho fitaovana manaiky ho tarihan'Andriamanitra ho ampiasainy sy hanompo azy. Ko andeha ary isika hiaraka nantotosa izany zao. Rehefa vita izany dia manasa anao aho ary ny ankonanao naiza toerana misy anao mba hanokana fotoana hanaovana vavaka fanoloran-tena amin'ity an'ity. Ndavary.
Sao dia manasa antsika handray ny baiboly ary araka mamaky ny teny izay hita ao amin'ny Matthieu 7:23-7:20. Matthieu 7:23-7:20. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe: lazao aminay izay andro ahatongavan'izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: mitandremy mifandrao isy hamitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana, hamelo firenena, ary isy fanjakana hitsangana, hamelo fanjakana, ary isy mosary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia atorono amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary fampiapanga sy fankahala izy. Ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro, ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary ho toriana ho amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Amen. Bonjour les enfants, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'un jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Martin. Un jour, ce jeune homme décida de rejoindre la réunion de prière que son pasteur avait organisée pendant la semaine. Ce soir-là, Martin écouta le pasteur qui parla d'écouter Dieu et de lui obéir. Et il était très intrigué. Il s'est demandé, mais est-ce que Dieu nous parle encore ? Le lendemain, il s'est dit, je vais aller sortir avec mes amis et on va un peu en parler de ce qu'on s'est dit hier soir avec le pasteur. Alors, ils discutèrent et ils se demandèrent, mais est-ce que Dieu nous parle encore ? Et Martin demandèrent à ses amis, comment Dieu vous parle ? Et ses amis lui dirent, Dieu, il nous parle de différentes manières. Il y a plusieurs façons et il y a plusieurs manières à travers lesquelles il peut nous parler. Dans la prière, au quotidien. Et Martin s'est dit, d'accord, ok. Et il était tard le soir, du coup il s'est dit, bon bah moi je vais rentrer chez moi. Donc il est parti et il rejoint sa voiture. Et quand il rentra dans sa voiture, il a prié. Et il a dit, Seigneur, si tu parles aux autres, parle à moi et je t'écouterai aussi. Ensuite, il démarra sa voiture et il alla à sa maison. Sur la route, il entendit une voix murmurer. Et cette voix lui dit, Martin, arrête-toi et va acheter du lait. Martin il s'est dit, mais c'est pas possible, moi j'ai pas besoin de lait, je vais continuer ma route. Mais la voix elle a insisté et elle a dit, Martin, arrête-toi et va acheter du lait. Alors, Martin s'est dit, bon, de toute manière, je vais aller acheter du lait et puis de toute façon ça va me m'être utile, je vais l'utiliser. Donc c'est pas grave, je vais aller en acheter. Donc il est parti acheter du lait. Ensuite il revient dans sa voiture et il continue la route. Et là, la voix elle a encore murmuré. Et elle a dit, Martin, tourne à droite. Martin il s'est dit, mais c'est pas possible. D'abord le lait, puis maintenant on me dit de tourner à droite. Non, je vais pas écouter, je vais continuer ma route. Il continue. Mais la voix elle a insisté, elle a dit, Martin, maintenant tu tournes à droite. Et il s'est arrêté et il a dit, Seigneur, si c'est toi, je vais t'écouter, je vais tourner à droite. Et donc il tourne à droite. Et à ce moment-là, il voit qu'il entre dans une zone un peu sombre, un peu qui fait peur. Mais il continue à sa route. Et là,
la voix qui a murmuré depuis lui dit « Martin, maintenant tu t'arrêtes ici. » Et il gara sa voiture et s'arrête. Et il s'est dit, il a prié et il s'est dit « Seigneur, je sais que c'est toi qui me parles, alors je vais t'écouter et je vais t'obéir et je vais obéir à tout ce que tu vas me dire à partir de maintenant. » Et là, la voix murmure et lui dit « Maintenant, Martin, sors de cette voiture et va donner le lait que tu as acheté à la maison qui se trouve derrière toi. » Donc il sort de la voiture et il se tourne et il voit la maison. Il voit la maison et il voit que c'est sombre, les lumières elles sont déjà éteintes. Et il regarde déjà autour de lui et il voit que tout le quartier est éteint, les magasins sont fermés. Et il se dit, mais attends, mais c'est pas possible, il est déjà 22h, qu'est-ce que je vais faire? Ça se trouve, cette personne ou la famille qui est à l'intérieur dort déjà, je vais les réveiller. Martin, il se pose plein de questions à ce moment-là. Mais il s'est dit, non, j'ai fait confiance à Dieu, j'ai dit que je vais l'écouter, que je vais l'obéir. Alors je vais rentrer dans cette maison et je vais leur donner le lait. Donc il alla dans la maison, et il toque. Et là, il y a un homme qui ouvre et qui dit... Mais qui vous êtes? Vous êtes qui? Moi je vous connais pas. Pourquoi vous êtes ici là maintenant? Et Martin lui dit, tenez, j'ai du lait pour vous. Et l'homme il est étonné. Il repart. Il laisse Martin à la porte, mais il repart. Et là il commence à parler avec une dame. Et l'homme lui fait signe de rentrer à la maison. Et là, Martin il voit une jeune femme et l'homme qui lui a dit de rentrer. Et la jeune femme lui dit, le Seigneur a répondu à ma prière. On lui a demandé de faire venir un ange pour venir nous aider parce que ça fait quelques moments que nous ne pouvons pas payer nos factures de la maison et nous n'avons pas assez d'argent pour acheter du lait pour notre fils. Et toi, tu es venu parce que Dieu t'a envoyé pour nous donner du lait, pour nous aider. Et ils étaient très émus. La femme, elle a pleuré de joie. Ils ont remercié Dieu ensemble en priant. Et en sortant de la maison, Martin, il était bouleversé, il était étonné. Et il s'est dit, Seigneur, à partir de maintenant, je te fais confiance. Je ne me pose plus de questions. Si tu murmures à mon oreille, je t'obéirai. Alors vous aussi les enfants, si Dieu vous parle dans la prière ou comme Martin, quand il vous murmure, écoutez-le. Parce qu'il a quelque chose pour vous et il a quelque chose à vous dire qui est très important. Soit c'est pour aider quelqu'un dans votre entourage ou même des personnes que vous ne connaissez pas, mais écoutez-le tout le temps. C'était mon histoire pour vous aujourd'hui et bon sabbat. Faly mbola mamerina ny fiarabanao antsika rehetrarehetra zao sabata vaovao zao. Misaotra ny tanora, fikarakarana rehetra, atonga ny fotoana toy zao tanteraka ary ahafahantsika eny fa na dia sarotra ary ny fotoana iainantsika eny fa na dia samy amin'ny tokantrano tsirairay avy ary dia afaka miaraka, miompo-po, miompona fanahy, mitodika amin'Andriamanitra ary miderana azy mandrakariva. Sambatra tsika manana an'Andriamanitra ka eny fa na dia ao anatin'izao fotoan-tsarotra zao ary dia meny aina, meny fahasalamana, meny tanjaka. Ary fantatra fa misy amintsika koa nefa maroforofo, misy amintsika tena ao anatin'ny tsy fahasalamana mihitsy ary dia mbola manohy mivavaka isan'andro dia mivavaka ao antsika tsirairay avy mba homena Andriamanitra fahasalamana, mba hovonjen'Andriamanitra tsy ny vatana ihany fa ny fanahy koa ary ho avelany ny fahotana rehetra. Mbola matsiaro koa isika ho an'ireo izay mpitsabo, izay manolotra ny tenany rehetrarehetra, manao ny ainy tsy ho zavatra, mandao ny tokantranony mba hamonjy ny marary rehetra, mba ho betsaka no sitrana ary tsy ho voany izao aretina izao. Amin'ny fomba manokana tiako asongadina ilay mpiray tanindrazana tamintsika izay nampalahelo satria eny fa na dia efa lasa mpisotro ronono ary izy dia mbola nanolo tena ihany mba hiara hiasa satria te hamonjy ny hafa
nefa moa dia ndosany fahafatesana izy nivokatra izany virus izany ary dia ankehitriny dia mitodika amin'ny fianakaviana isika ary mampionona ary mampahery izany fianakaviana izany. Mampahery koa izay ny fianakaviana rehetra izay nandao ny havany, izay manana ny havany izay lasany amin'ny hopitaly ary tsy afaka mitsidika azy ireny intsony. Tompo anie mba hombanareo, ny tompo anie hanome hery ianareo. Tadidio mandrakariva fa eny fa na dia amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao ary dia tsy irery ny zanak'Andriamanitra fa manana an'Andriamanitra eo anilany mandrakariva. Ny Jesosy Kristy dia mivavaka mitalao ho famonjenan'ireny havantsika ireny. Avy eo tsika tsy mahafantatra izay lahatra fa Andriamanitra mahafantatra izay mahasoa ny zanany ka tanterahany izany. Fa mino isika fa raha matoky ary mijoro mandrakariva miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy hisy ho very fa ho avitra ary voavonjy hanana ny fiainana mandrakizay. Izay ny fanantenaintsika ary izay no teny izay ho toriana androany dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy, filazantsara ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ny zavatra tian'Andriamanitra ataontsika eny fa na dia amin'izao fotoana sarotra izao ary dia misy planina tsara ho ataon'Andriamanitra amintsika. Ka ny fanontaniana voalohany mipetraka dia manao toy izao hoe amin'izao fotoana mahazo antsika mianjady antsika amin'izao fotoana izao, izay ve natao hoe faran'ny andro dia inona ny tokony ho ataontsika amin'izany fotoana izany. Misy teny tiako zaraina antsika ao Matthieu 4:20 ary hodiniantsika amin'ny heriny Matthieu 5:20 mamaly an'ireo tenindreo hoe izao ve ny faran'izao tontolo izao ary inona ny tokony ho ataontsika amin'izany. Rehefa mahita ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity, rehefa mijery ny manodidina ny tontolo iainantsika, mety hiteny angamba manao hoe tsy dia voalohany izao, efa nisy foana anie hatramin'izay. Tadidiko tamin'izaho mbola zazakely, rehefa nanatrika fitopim-bavahana dia nitory-teny ilay pasteur anankiray dia nitantara izy momba ny guerre froide tamin'izany fotoana izany teo amin'ny Rosiana sy ny Amerikana. Dia ny fomba nitantarany an'ilay izy nampatahotra na mafy teo amin'ny toerako teo aho, izaho mbola zazakely dia niororo mafy hoe izao ve ny farandro. Tsy tamin'izany ihany fa talohan'izay nisy ny deuxième guerre mondiale, mety hoe maro tamintsika ny tsy nanatrika an'izany. Fa ny olona nanatrika an'izany dia tena hoe mafy ary tahotra mafy ho antsika ankehitriny mieritreritra an'izany hoe hisy ny troisième guerre mondiale. Eo koa ny pandémie, ny arety mandripaka isan-karazany, nisy ny peste taloha, nisy ny Ebola, efa nisy coronavirus taloha, SRAS ny anarany ary nandripaka olona maro. Nefa ny zavatra mitranga amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nisy hatramin'izay. Nareo hoe ny apatelo ny mponina eto an-tany no voatery mihidy ao an-trano, mikatona ny fianarana, mikatona ny orinasa isan-karazany, mikatona ny zavatra isan-karazany, misaotra an'ireo izay olona izay mbola miasa, misaotra an'ireo izay olona manao zavatra mety rehetrarehetra, na ny any amin'ny mpivarotra izany, na amin'ny fifamezivezena isan-karazany izany, na amin'ny fifaneraserana isan-karazany izany amin'ny telefona, amin'ny internet, mba hahafahantsika manana fiainana hoe mbola mitohy ihany, eny fa na dia ao anatin'izao zavatra sarotra izao ary. Fa rehefa jerena ny zavatra mitranga dia totra mametraka fanontaniana ihany hoe izao ve? Rehefa mahita ny tahotra manodidina antsika, mahita ny aretina mandripaka ity, mahita ny mpivarotra be dia be ny entana tsisy intsony, dia mametraka fanontaniana hoe izao dia mba izao ny farany. Eo anatrehan'izany dia mamaky ny baibolintsika dia misy tenin'i Jesosy, valin'ny fanontanian'ny mpianatra manao hoe lazao aminay roviana ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia rehefa fitiantsika ny valitenin'i Jesosy dia manao toy izao: isy hozy izy Kristy maro, Kristy sandoka. Misy ny mpaminany sandoka hanao fahagagana isan-karazany ary hatarika olona maro be. Andre ady ianareo ary filazana ady.
mety hoe hanatrika an'ilay izy fa mety hoe areko lazain'ny vaovao. Hisy mosary, misy arety mandripaka, hisy hororon-tany. Ny kristianina ozy izy dia enjehana ary fankahala ny olona hitombony tsy fankatoavan-dalàna hiamangatsika ny fitiavana. Dia toy izao koa ny lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty 2:7 ny 5:1 dia milaza toy izao: fa aoka ho fantatrareo fa any amparany any dia hisy andro mahory. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mbadoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia fahafinaretina mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izany va no mitranga amin'ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao? Nefa hoy Jesosy fa tsy maintsy mitranga amintsika izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Matthieu 4:20. Fa hoy izy, ary ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana, ity fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Fa raha oviana ary izany no tonga ny farany, indrisy tsy misy mahafantatra fa amin'izany andro, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala hoy ny soratra masina, na dia ny anjelan'ny lanitra aza ary na dia ny zanaka ary, afa-tsy ny iray ihany. Matthieu 4:20-4:30. Tsy ilaina ny mamaritra fe-potoana. Fombantsika nisy fotoana ny manao hoe mety amin'izao fotoana izao no hahatongavan'i Jesosy, dia mamaritra fotoana amin'ny 2000, amin'ny 1844, amin'ny ity fotoana ity. Efa fantatra fa izany rehetrarehetra izany tsy hisy tanteraka. Ary indraindray tsika mijery hoe inona moa ny signe eny amin'ny lanitra. Dia hoy Jesosy hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, izay zavatra mahazo antsika izany amin'izao fotoana izao, dia ny masoandro izy dia ho hamazinina, ary ny volana tsy hahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho hozongozonina. Kanefa rehefa ho tonga izany famantarana izany, dia efa somary ho tara, fa tsika tsy hafantatra hoe roviana ho tonga izany farany izany, fa ny iray ihany no mahalala an'izany. Na dia izany ary nefa dia misy vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly milaza amintsika, dia ny voalohany amin'izy ireo dia hoy izy hoe ho afoezina hozy izy ho afehezina ny androm-pahoriana. Rehefa tratry ny fijaliana isika ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fisaranana feno, ao anatin'ny fahoriana noho ny fisarana amin'ny havana sy ny olona akaiky, dia mametraka fanontaniana hoe roviana ihany, roviana no tapitra izao zavatra mitranga amin'izao. Dia mamaly amintsika Jesosy manao hoe raha tsy efa nofehezina izany andro izany, dia tsy misy nofo ho vonjeny. Fa noho ny olom-boafidy dia ho fehezina izany andro izany. Izany hoe isa izany ny voavonjy dia ireo izay olom-boafidin'Andriamanitra. Mbola ho hitantsika moa amin'ny tapany faharoa, amin'ny heriny hoe iza marina tokoa moa izany olom-boafidy izany. Fa ny faniriako ary anisan'ny antony hitoriako ny teny tahaka izao ary hizarana izany teny vaovao mahafaly izany, dia satria fantatritsika fa tian'Andriamanitra tsika ary tia no voavonjy daholo. Efa nomeny ny ainy izany lahy tokana teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho very izay rehetra mino azy,
fa hanana fiainana mandrakizay ka na zaza na ianao tsika tsirairay avy any tokantrano any sika izay manaraka izao fandarana zao zao fotoana zao dia tian'Andriamanitra ho voavonjy daholo tiany isika ho voavonjy ary araka aminy mandrakizay efa nataony zavatra mety rehetrarehetra mba ho voavonjy ianao ninona toerana misy ianao ninona toe-javatra iainanao ankehitriny ninona ao am-ponao ao dia fantaro fa tianao Jesosy Kristy ary tiany ho vonjena ny vaovao mahafaly faharoa dia zao hoy izy hoe ho toriana zao vaovao ty filazantsara ny fanjakana ity mba ho voavolombelon'ny firenena rehetrarehetra dia izay vao tonga ny farany ny dikan'izany dia zao alohan'ny hatongavan'ny farany dia tsika rehetrarehetra naiza eran-tany dia are ny filazantsara daholo afantatra daholo hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ary afaka ny anana fotoana hiovana fo hibebahana hanovana ny toetra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika ka hitodiantsika ny fiainantsika amin'Andriamanitra indray tsy tampoka amintsika intsony izay raha ohatra ka mifikitra amin'Andriamanitra raha ohatra ka mandray ny filazantsara fa ampahafantarin'Andriamanitra antsika hoe inona ny sitrapony ny vaovao fahatelo farany tiako zaraina ao amin'ity Matthieu 4:20 ity dia laza toy izao hoe ho tapitra tokoa izao tontolo izao fa tsy araka ny eritreretintsika ho tapitra ny fiainana eto tahaka ny ainatsika eto fa hisy ny fiainam-baovao izay omen'Andriamanitra ce ne sera pas la fin du monde mais la fin d'un monde et le début d'un autre rehefa nitenin'ny mpianatra manao hoe roviana ny fahataperan'izao tontolo izao ny ao an-tsainy zareo dia izao hoe roviana ny hisy an'ilay katastrofe mba hahafahanay miomana fa Jesosy rehefa niteny manao hoe ho tonga ny farany dia tsy miteny ny katastrofe izy fa miteny ny fahataperany ratsy rehetrarehetra ho tapitra ny tomany ho tapitra ny aretina ho tapitra ny fahafatesana tsy hisy tsony izany rehetrarehetra izany fa hisy ny zava-baovao zao ny vakintsika ao amin'ny Apokalipsy 1:20 ny 14 dia mivaky toy izao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra indro ny tabernakelin'Andriamanitra ho eo amin'ny olona ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafantesana intsony sady tsy hisy alahelo intsony na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha ary izay tany vaovao sy lanitra vaovao izay dia hanomboka rehefa tapitra ny ty zavatra iainantsika eto ity ary rehefa iverin'i Jesosy Kristy iverina indray izy efa tonga izy voalohany tahaka ny zazakely ary iverina fandroana izy tahaka ny mpanjaka amin'ny hery sy ny haja fa izao ny tenen'ny Matthieu 4:20 ihany manomboka amin'ny 17 ary amin'izany andro izany dia iseho ihany amin'ny lanitra ny fahamantarany zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahony lanitra izy ary amin'ny ampanenona mafy ny trompeta dia haniraka ny anjeliny izy ary angonon'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra ahita azy ny maso rehetra fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hatrany amin'ny andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona tsy hiafina izy tsy hoe hipoitra any ambadimbadika any izy ka olona vitsivitsy fotsiny ny ahitana azy fa ny olona rehetrarehetra eran'izao tontolo izao dia ahitan'i Jesosy Kristy indray hiaraka ahitana azy
amin'ny voninahitra feno, tsy ho Kristy iseho hoe ary izy na ary, ka hoy Jesosy hoe aza manao tandremo fa ahita azy ny maso rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Fa toy izao ny zavatra tenenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalonianina voalohany 4:7. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsonana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika efa izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiakatra amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Raha fitinana zany ny momba n'ity fiainana ity farany ity dia izao. Hoy Jesosy hoe hisy tokoa ny fotoana mampahory, ary tena hiarana izany isika amin'izao fotoana izao. Fa tsy mbola izay akory ny farany. Fa na izany ary dia ho afoezina izany, ho fehezina izany. Tsy ho lava loatra izany mba hahatonga ny olom-boa fidy ho voafonjy. Hisy tokoa ny farany, fa ny farany ratsy rehetra, eny fa na dia ny fahafatesana ary. Ary izany koa ny fiandohan'ny fiainana vaovao. Tsy misy anefa mahalala ny feim-potoana momba ny farany io afa-tsy ny ray ihany, ny ray izay any an-danitra. Ary ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahon-lanitra dia ho tonga izy hitsenantsika olom-boafidiny rehetra. Tsisy tokony hatahotra, tsisy tokony fa ho teneny amintsika tahaka an'izao hoe inona ny tokony ho atao mba hahatonga antsika ho vonina amin'izay fotoana izay. Ka araka izany ary dia mandra-pahatonga an'izay fotoana izay, dia inona no tokony ho ataontsika? Misy toromarika vitsivitsy men'i Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:20 io, ary asaiko nareo hamaky izany ary hanadiady izany. Fa misy toromarika anankiefatra izay ho zaraintsika androany, ary ny fahadiminy dia ho tohizantsika amin'ny heriny. Dia reto avy, hoy izy hoe mitandrema, aza matahotra, maharetatra amin'ny farany ary miambena. Ary ny farany dia ny hoe ataovy sy ahavonina anareo. Ireo fepetra ireo dia efa mety fantatsika ihany ary efa mahazatra. Efa fantatray izany anio izy nareo. Marina izany efa fantatsika ilay izy, fa indraindray adino. Dia rehefa tena ao anatin'ilay sarotra, ao anatin'ilay mafy, dia zavatra hafa misarika ny saitsika. Ka tian'Andriamanitra ho ampatsivina antsika ilay izy androany, dia ho raisintsika tsirairay. Ny voalohany dia hoe mitandrema. Mitandrema fandrao hisy hamitaka ianareo. Ao Matthieu 4:20. Izy Kristy mpisandoka izy. Dia hitentsika manao hoe iza koa ary no mety ho voafitaka izany. Nefa firifiry ny olona mitony tena manao hoe izany ho Kristy, dia firifiry ny olona manaraka an'ireny Kristy ireny. Misy any amin'ny tanindrazantsika, misy any Afrika, misy n'aiza n'aiza. Misy koa Kristy hafa miseho amina fomba tsy eritreretintsika. Ny atao hoe Kristy dia olona voahosotr'Andriamanitra, olona nataon'Andriamanitra hamonjy. Dia indraindray isika misarangotra amina mpamonjy hafa izay tsy Jesosy Kristy fa hafa. Mety hoe olona ilay izy, mety hoe institution ilay izy, mety hoe politika ilay izy, mety hoe ny patron ve, mety hoe vola, mety hoe zavatra hifikirantsika hoe ino ny mpamonjy antsika, dia lasa ino ny Kristy antsika, ino lasa Andriamanitra kelintsika. Mety hoe misy koa mpamitaka hafa, dia hoe ny Baiboly manao hoe mpaminany sandoka, mpampianatra zavatra diso. Reny koa dia olona manao fahagagana isan-karazany. Ka indraindray na dia fantatra zao ary hoe diso ny zavatra ataony, fa gaga hoe hay mahavita zavatra ilay olona, dia ino fa manaraka anazy.
tsy miteny akory hoe zay olona rehetra manao fahagagana fa Andriamanitra manohy ary manao fahagagana. Fa tsy hoe kory satria misy fahagagana dia diso daholo zany, tsy. Fa anjarantsika koa no mitandrina ary mieritreritra hoe ty le fahagagana hitako ty ve mifototra amin'ny fampianaran'Andriamanitra ary iasan'ny fanahy masina. Zaho izy ny ten'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fantaro ny zavatra rehetra, zaho ny fanahy dia tazomy izay tsara. Aoka ne isika mba tsy ho anisan'izay voafitaka izany. Dia misy mety ho hamitaka antsika hafa koa dia ny vaovao tsy marina izany, indraindray antsoina hoe fake news. Indraindray mahazo post tsika na message manao hoe ty ampitao ny rehetrarehetra fa tena marina mihitsy fa tsy lazaina amintsika ny marina. Dia iny mahita an'iny dia tonga dia hoe zany tokoa, dia tonga dia ampitaina amin'ny olona rehetrarehetra. Tandremo, tsy miteny akory hoe diso daholo ireny zavatra ampitain'ny olona ireny, fa mba fakafakao ilay izy fantaro hoe inona marina tokoa ve ty. Tapeo ny internet dia fantaro hoe ty message voaraiko ty ve marina sa diso. Indraindray mahazo zavatra avy amin'ny hafa isika dia raisina fotsiny dia tsy fantarina hoe inona mamarina anazy. Aoka tsy hisy ho voafitaka ary mivavaka mba tsy ho hisy antsika izao no ataon'ny fahavalo fitaovana hamitaka ny hafa. Eo anatrehan'izany dia misy anankiray koa zavatra mety hoe mampatahotra antsika dia hoy ny fampitandremana faharoa tokony ataontsika amin'izao fotoana izao, hoy Jesosy manao hoe aza matahotra. Matthieu 4:24, aza matahotra. Raha mijery vaovao ratsy nareo, mety hoe efa zatra loatra angamba dia tsy taitra intsony. Izany nisy fotoana nifindra trano izay mivady dia nandritry ny tapa-bolana tsy nahita vaovao. Dia no nitapitra ny tapa-bolana tonga ny box, sokatra ny internet, mbola tsy mipetraka ny télé, ndraisina ny telefona dia niara-mipetraka teo amin'ny canapé hoe ndao tsika mba hijery télé fa efa ela be izay. Dia nisokafana dia nifanojo tamin'ny vaovao tamin'ny ray atoandro. Dia no nijerena ilay izy dia vao nandeha ilay introduction dia zao avy ny zavatra teneny hoe horohoron-tany tany Chine, anarivo ny maty, nisy olona nikomy tary, nisy vonon'olona tary, nisy accident tary. Dia ilay vaovao rehetrarehetra dia ohatran'izay daholo. Dia tany amin'ny farany vao nisy hoe nahazo médaille volamena na volafotsy ny atleta frantsay tany amin'ny Jeux olympiques. Efa 10 taona lasa izany ary tamina zaho tany Madagasikara rehefa mijery gazety dia misoratra hoe zao indray ny vaovao dia matetika ny première page iny dia vaovao ratsy foana. Voasarika izany tsika ary voatarika izany. Ary mahatonga antsika atahotra, iororo, lasa mahatonga yaya, lasa tonga ny atahotra ny hafa. Mety hoe atahotra koa tsika noho ny tsy fahampiam-bola. Amin'izao fotoana izao dia betsaka mety hoe sahirana. Isan'andro dia iny mitady vola nefa tsy hisy intsony. Tsy misy ny sakafo, tsy voalony hofa-trano, aiza no inona no sakafo menany ankizy. Dia mety ho sahirana isika hoe ahoana no atao amin'izany. Mety hoe ny aretina, mety hoe ny zavatra ho avy. Rehefa mbola tsy voan'ilay izy moa dia moramora ny teny hoe aza matahotra, fa rehefa tratrany dia eo vao tena mioroa mafy. Dia nefa na amin'izany arany dia teny amintsika Andriamanitra manao hoe aza matahotra. Ny mpandinika dia milaza fa 580 ny isan'ny teny ao anatin'ny Baiboly manao hoe aza matahotra. Amin'ny fomba isan-karazany mety hoe hita amin'ny hoe aza miaya, matanjah, matoki. Fa zao rehefa fantatra ilay izy fa rehefa sentrany mafy dia ohatrany hoe adinontsika ilay izy. Nefa Andriamanitra miteny amintsika isan-kalina, isan'andro, alohan'ny hatoriana dia miteny izy manao hoe aza matahotra fa eo anilanareo.
ny anjeliko dia mitoby eo akaiky ny zanako. Isa maraina izy dia miteny manao hoe aza manana ahiahy ianao fa miaraka aminao aho. Dia hoy izy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanaraka anareo ny zavatra rehetra. Efa nanao fanandramana maro isan-karazany momba izany teny izany aho. Tsy ho voatanisako eto daholo fa manasa anao aho. Raha ohatra ianao ka matahotra na miahiahy ankehitriny dia raiso amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Raiso amin'ny teniny izy. Raiso amin'ny teniny izy. Dia teneno azy inona ny mampatahotra anao. Dia izy anie hiteny aminao, izy anie hibitsika aminao, izy anie hanafaka anao amin'ny tahotra rehetra ary hamehanao tanteraka ny fiadanam-po. Ny fampianarana fahatelo izay tian'Andriamanitra omenantsika amin'izao farany izao dia izy hoe mahareta hatramin'ny farany. Mahareta hatramin'ny farany. Fa hoy ny teny soratra masina fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Matthieu 4:20. Na dia ratsy daholo ary ny hita, na dia feno fankalana aza ny manodidina, dia tokony haharitra hatramin'ny farany isika. Mampalahelo ny faratsiam-panahy amin'izao fotoana izao. Mangalatra masika eny fa na dia firenena ary dia mahagaga hoe maninona no ahodikodina ohatran'izany. Ny mpivarotra sasany manararoatra dia mitangana ny vidim-piainana, mitangana ny vidin'ny sakafo. Misy mpitsabo voahilikiliky, nalahelo mafy mihitsy nahita artikla milaza fa misy infirmière nitalao tao amin'ny réseaux sociaux manao hoe nonody izy avy niasa sahirana, reraka, namonjy ny ain'olona dia noho ny tonga tao an-trano izy tonga eo am-baravarana dia mahita soratra manao hoe rehefa nidinika ny mpiara-monina ato amin'ity meuble ity dia fantatray ny asanao fa mifanerasera be amina olona marary. Ka noho izany dia nieritreritra izay hoe aoka ianao hitady trano hafa fa tsy hipetraka ato amin'ity meuble ity intsony. Ary rehefa mivoaka ianao mitondra ny alikanao mandehandeha dia aoka eny amin'ny lavidavitra ianao. Ahoana no asahantsika manao zavatra ohatran'izany? Nefa na dia izany ary ny manodidina antsika dia mbola miantso antsika Andriamanitra manao hoe mahareta hatramin'ny farany. Fantany fa sarotra ilay izy. Ary izay mahatonga azy hampahery antsika manao hoe ianao mahareta hatramin'ny farany. Moramora ny miteny an'izany fa rehefa tafiditra anatin'ilay izy dia tsy mora. Milaza ny artikla avy any Chine fa amin'izao fotoana izao ny any aminy dia tsy mbola betsaka lavitra noho izany ny isan'ny fisaram-panambadiana. Tsy moramora ny eo amin'ny tokantrano raha ohatra ka tafaraka ao. Mety hoe misy ny mpivady tena mifanaraka tsara fa mety tsy ohatran'izay foana ny any amin'ny tokantrano. Raha ohatra ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy moramora mikarakara ny zanaka, indrindra fa misy ny ankizy tsy moramora ny mitazona anazy. Ny ankizy koa toy izany, sarotra mafy ny miaraka amin'ny ray aman-dreny, efianao ilay izy. Ary ny samy ankizy, ny anay moa tsy haiko ny any aminareo fa ny anay dia tena mifanaraka tsara, tsy mba misy disadisa izany. Indraindray fotsiny misy mikika tampoka izany, tsy fantatra hoe inona ny antony. Ny mpifanolo-body rindrina tsy moramora, ny mizaka ny ao ambony, miaritra ny manodidina, tsy moramora ny henona ny vovon'ny alika isan'andro. Nefa toy izany no mianjady amintsika. Tsy mora. Fa mangataka antsika Andriamanitra manao hoe mahareta hatramin'ny farany. Enganie izao fotoana izao ho ao amin'ny tokantrano mba ho fanehoana ny fifankatiavana. Aokane izao fotoana izao mba ho fotoana hanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fifandeferana, fanaova-tsoa, fiarahana manao ny zavatra tsara rehetra. Tsy sendrasendra namelan'Andriamanitra n'izao fotoana izao, fa aoka izany fotoana mba hahatonga ny tokantrano indray hifandray, hahatonga ny mpivady indray hifankatia. Aoka ny lehilahy hiteny teny soa amin'ny vadiny, ho teny tsy tazona fa
ho généreux amin'ny fanehoana ny fitiavany. Aoka ny ankizy hanaja ny ray aman-dreny, aoka ny ray aman-dreny tsy ankaloza ny zanaka fa ho feny fitiavana tanteraka. Andriamanitra ny hanome antsika izany. Ary tsy mora ho aho fa ny fipetra farany ty ngamba mety hanampy antsika hanateterana zany. Dia hoe izy hoe miambena fa tsy fantatrareo izy izay andro iavian'ny tomponareo. Fa miambena koa satria tsy fantatra indraindray, tsy hita akory indraindray ilay ratsy mitsofoka tafiditra ao amin'ny fiainana, na mahatonga ny tahotra ho tafiditra, mahatonga ny ratsy ho tafiditra, mahatonga ny fahatezerana hihoatra ny tokony ho izy, dia mahatonga ny fiainantsika hikorotana. Ka hoy Jesosy manao hoe miambena. Misy teny anankiray koa izy hoe miomana kosa ianareo. Dia tiako faritana ilay izy, tsy hoe miomana fotsiny fa hoe aoka ho vonona, soyez prêt fa amin'izay ora tsy ampoizinareo ny havian'ny zanak'olona. Dia zao amin'izay zavatra tenenin'izay dia zao tsy ampoizintsika ny hatongavan'ilay izy. Tamin'izaho mbola kely dia andeha hanao vakansa voalohany indrindra izay, mbola tena kely mihitsy aho tamin'izany. Dia hoy ny ray aman-dreninay hoe rapiditra isika hifoha maraina be dia andeha. Mifoazy nareo fa izay tsy hamoha. Fa raha ohatra ka misy matory maraina ao dia mijanona rery ao nareo. Tamin'izay dia tonga dia ahoana reny ataoko fa izaho tsy te hijanona rery ahatra. Mbola 5 taona tamin'izany. Dia ny zavatra nataoko dia izao, lasa tonga dia ny akanjo noentiko ny maraina dia izay nentiko natory. Tsy natory teo am-pandriana fa teo amin'ny sisin'ny varavarankely ny natory. Dia amin'izay hoe rehefa tonga ny maraina ka misy an'ilay rivotra mangatsiatsiaka iny, dia iny ny hanaitra anahy. Dia amin'izay tsy tara dia ho tafaraka amin'ny ray aman-dreniko. Tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe tsy hamela anahako izany anie ny ray aman-dreniko, tsy hamela anahy irery ao an-trano. Tsy hamela antsika irery koa Andriamanitra. Tsy hamela antsika izy ho tavela ety. Fa tiany isika hiaraka aminy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no mahatonga anazy hanomana antsika izao, hampitandrina antsika manao hoe miambena tsy ho azon'ny virus, tsy ny virus manimba vatana ihany ka mahatonga antsika hoe hidy ao an-trano. Tandrema satria tsy hoe kory hoe satria tsika tsy manana an'ilay symptôme dia tsy mitondra an'ilay aretina zany. Misy ilay ataon'zareo hoe porteur inona moa fiteny anazy? Porteur sain. Tsy hoe kory porteur sain tsika dia tsy hitandrina zany. Fa aloha hitandrina ho an'ny hafa, hitandrina ho an'ny manodidina. Misy koa izay no mahatonga antsika ny hoe hijanona ao an-trano. Fa misy koa ny virus tsy manimba vatana fa manimba ny saina. Hoy ny psychologue manao hoe tandremo fa ny sainareo koa mahatonga ny vatanareo tsy ahatohitra ny aretina, ka na ny tahotra zany, na ny fahotana zany, na ny fahazaran'ny ratsy zany, na ny fieretantoro lava zany, na ny fitaka zany, na ny lainga, ny zavatra rehetrarehetra dia aoka tsy ho tafiditra amin'ny tenantsika na amin'ny saintsika. Mandraisa fepetra, tsy hamela ny tena ho rakitra ny zavatra ratsy. Dia ny fampianaran'i Jesosy anankiray koa dia izao hoe izy mivavah. Rehefa miambina tsika dia mivavaka. Mivavah hoy Jesosy dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavah amin'ny rainao. Fotoana toy izao no ataon'Andriamanitra hiantsoana antsika indray, hanavao indray ny fiainantsika miaraka aminy. Ka amin'izany dia misy afaka isika mamaky baiboly, andinika izany teny soratra masina zany, hihinana izany teny soratra masina zany, ahafantatra hoe iza marina tokoa moa Jesosy Kristy, inona ny fitiavana, inona ny zavatra nataony, inona ny planiny mba hamonjena anahy. Izany fotoana izany koa no ahafahantsika koa hoe hivavaka. Na irery zany, na miaraka amin'ny ao amin'ny tokantrano zany, aoka ny tokantranontsika ho lasa tempoly anjakan'ny fanahy masina, anjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka nokana fotoantsika maraina, atoandro, hariva,
handrenesana ny ten'andriamanitra, hizarana ny ten'andriamanitra, hanapitsika ny zanatsika hahafantatra ny momba an'andriamanitra, hivavaka isika ka hitalao amin'andriamanitra, haneo an'andriamanitra ny etaetam-potsika rehetra, ny tahotritsika rehetra, ny ahiahtsika rehetra dia apetraka aminy. Fa izy amin'ny fiadanany, dia amin'ny fisaina tsy takatritsika akory, dia ampitoetratsika tanteraka ao amin'ny Kristy, ka aoka isika hivavaka, hiaraka hivavaka amin'ny mpiray finoana. Eny fa na dia lavitra ary dia misy fomba toy izao ahafahantsika miaraka fa mifampahery, fa zany no hery miaraka amin'Andriamanitra. Aoka koa isika raha mbola tsy tonga amin'izany dia hangataka ny batisan'ny fanahy masina. Mangatana ny batisan'ny fanahy masina, mborakitra ny fanahy masina ianao ny aty ivelany, ary hanjakan'ny fanahy masina ao anatinao ao, ho tonga tempolon'ny fanahy masina ianao araka ny teny soratra masina. Ary raha ohatra ka efa nanana an'izany fanandramana izany ianao tao aloha, dia mangatà isan'andro hirotsaka ary hitoetra ary hangataka mba hanjaka ao aminao, ao amin'ny fiainanao mandrakariva ny fanahy masina. Ka aoka isika izany handinika ny teny soratra masina, aoka isika hivavaka, ary aoka isika hamela ny fanahy masina hanjaka. Raha mbola tsy toa aminao izany ankehitriny, dia manasa anao mba hangataka ny fanahy masina tanteraka hanjaka aminao. Fa hoe izy hoe raha mangataka ianao dia mame Andriamanitra amin'ny fo tena feno fitiavana tanteraka hame anao ny fanahy masina. Ka ankehitriny aza miandry fa alao ny fanahy masina hanatona anao ary hanjaka aminao tanteraka. Alohan'ny hamaranantsika izao teny izao dia manasa anao sahady ahako hanatanteraka izany tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izany amin'ity herinandro vaovao ity. Aoka isika tsy hitandrina, aoka isika tsy hatahotra, aoka isika haharitra hatramin'ny farany, aoka isika hiambina. Ary hodiniantsika amin'ny heriny hoe ho vonina, ary anisan'ny olom-boafidy izay voavonjy. Tsy hoe voavonjy ety an-tany ihany, fa voavonjy amin'ny fiainana mandrakizay. Ka manasa anao sahady hiomana amin'izay fotoantsika amin'ny heriny. Fa alohan'ny hamaranana azy dia misy teny ity hoe raha omena indray andro monja ianao dia inona no anaovanao anazy? Tianao Jesosy Kristy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, velom-pisaorana anay ianao satria tsara ianao. Tianay ianao Andriamanitra, ary efa nanolotra ny ainao tamin'ny hazo fijaliana ny Jesosy Kristy mba hamonjy anay. Ndreto izay Tompo anatin'ny fahasahiranana tanteraka, anatin'ny fahoriana, anatin'ny alahelo fantatrao ny mianjady anay tsirairay avy. Tompo, araka ny alehiben'ny fahasoavanao, dia mirotsah ary midina amin'ny tsirairay avy. Midina amin'ny tokantrano tsirairay avy. Midina amin'ny fiangonanao Andriamanitra. Midina amin'ny vahoakanao. Midina amin'ny firenena misy anay, na ny aty izany, na ny any Madagasikara. Midina aminay rehetra Tompo, ary aoka ianao irery ihany no hanjaka. Sitrano Andriamanitra ny marary, vonjeo ny ory, ampaherezo Andriamanitra ny olona rehetra. Ary aoka izay atoky tanteraka ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Misaotra anao satria manana planina tsara ho anay ianao, ary tsy avelanao izay hijanona eto amin'ity tany fahoriana ity. Fa hiverina haingana anao ary handray anay. Aoka anie izay Tompo ho vonina ny handray anao amin'izany,
ary tsy nitoy-javatra ety ambany aty no anakana anay hanatona anao fa ianao no anjaka tanteraka aty anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Hamaranana izao fotoana izao ary ahafahantsika mamakivaky indray ity herinandro vaovao ity sy ny fiainantsika rehetrarehetra ho avy hametrahantsika tanteraka ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra dia handray ny tsodrano avy amin'Andriamanitra tsika ka raiso ny teny soa avy amin'Andriamanitra ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia handositra anareo izy manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina horia sy mitomania ary midradradra aoka hody fitomaniana ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo fa ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika
amin'ny analan'i jesosy kristy tompontsika ny eny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Thank you.